Andeha hosokafantsika ny baiboly ao amin'ny Samoela voalohany, 7 ka ny 14. Dia io no iarahantsika rehetra mamaky ry havana. Samoela voalohany, 7 ny 14. Rehefa samy nahita dia ndao iarahana mamaky amin'ny anaran'i Jesoa. Dia nanary ireo Bala sy Astarta ny zanak'Israely, ka nanompo an Jehova irery ihany izy. Amen. Zany ry havana no engatsika amin'ny toriteny amin'izao alady maraina izao. Misaotra ny tompo fa dia mba somary tonitony ny orana zany dia voninahitra ho azy aloha fa ilayntsika ihany koa ny orana. Andeha ho jerentsika fohifohy aloha ny manodidina an'izao 7 misy ny Samoela ny rahan'Andriamanitra iteny an'izany teny zany. Dia avy eo ho jerentsika ny ahoana ny atao ahatonga an'Andriamanitra hiaro ny fianakaviana manompo azy, ary ny fahatelo zany dia ho jerentsika ny famatotra amin'izany koa ny famaranana sady fampiarana an'izany tenin'Andriamanitra izany. Amin'izao tantaran'i Samoela 7 izao dia mbola tsisy mpanjaka teo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, ary tsy mbola vita koa, dikan'izay tsy mbola nisy ny tempoly. Dia zany ngamba mety natonga ny reto vahoaka an'Andriamanitra reto nandeha nanompo sampy. Rehefa tsy eo ny tempoly, efa mitsambikina be zany tsika, inona mety ho dikan'izay? Ny tempoly no tranon'Andriamanitra, fonenan'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria ao fiaran'ny fanekena lay vata, misy ny vato fisaka, misy ny dity folo zany. Dia ny fisiny fiaran'ny fanekena io no mariky ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary indrindra ny fiaran'ny fanekena dia mipetraka tany tokantranon'olona, satria mbola tsisy ny tempoly. Dia zany daholo no natonga andry Davida sy ny manaraka rehetra hoe ndao hanao tempoly, itoeran'Andriamanitra mba ho présent, manatrika eo izy. Zay zany ny anankiray. Faharoa, voatonga kelikely ao amin'ny tany Kanana ny vahoaka an'Andriamanitra. Mbola natanjaka be ny fahavalony, dia ny Filistina zany hitantsika eto. Noho ny fampotsampo nataon'ny vahoaka an'Andriamanitra ho jerentsika rehefa avy eo hoe inona zany, dia nampiasain'Andriamanitra ireto Filistina reto mba hamono ary handringana ny vahoaka an'Andriamanitra indroa. Amin'ny 4 andininy faharoa 4:2 dia 4,000 lehilahy maty tamin'ny Israely vokatry ny nataon'ny Filistina. Ao amin'ny 4 andininy fahafolo 4:10 dia nisy 30,000 telo alina lehilahy miaramila mandeha tongotra no maty. Teo vao tapa-kevitra ny vahoaka an'Andriamanitra hoe ndao hiverina amin'Andriamanitra fa lozy ty. Dia zay zany natonga an Samoela eto miteny hoe arina hialana ny fampotsampy ary manompo an Jehova irery ihany. Izany anaran'le Andriamanitra, Andriamanitry ny Filistina, Andriamanitry ny Kananita, Andriamanitry ny Fenisiana. Hitantsika eto amin'ity andininy 4 ity, tsy iza akory fa Bala sy Astarta. Bala zany dia everina ho Andriamanitra lehilahy. Ny dikan'ny teny hoe Bala dia tompo, Seigneur, possesseur, zany izy daholo zany. Ka
io andriamanitra Baly io dia eny amin'ny toerana avoavo eny ny asiana ny tempolo tsampony a dia eny mandeha manompo azy ka mifampona azy dia tena misy endrika fahavetavetana satria fijangajangana nefa natao hoe fijangajangana masina zany mitondra ho amin'ny fahavokarana zay zany le izy ary koa mitetitetika ny tena mandratra ny tena ary koa manao fanatitra olona zany ny fanompoana an'ity bala ity ny Astarta indray dia andriamany bavy heverina ho vadiny ity le andriamanitra bala ity andriamanitry ny Kananita ihany koa zany mitovy ny fanompoana ny bala sy ny Astarta mifanohitra amin'ny fanompoana n'andriamanitra ary tena ratsy eo mason'andriamanitra ka dia nampiasain'andriamanitra reto vahoaka reto tonga eto amin'ny tany Kanana reto nampiasain'andriamanitra ny Filistina mba tonga saina azy ireo ka iverehany amin'andriamanitra misaotra ny tompo zany ary eo nentantsika ny hoe fitiavan'andriamanitra fa na inona ataon'ny olona satria ny Israely dia mitoetra olona mandrakariva dia mbola tian'andriamanitra iverina amin'ny any dia mampiasa olona izy dia anisan'izany Samuely reto ny dingana telo ampiasain'andriamanitra ampiasainy mba amonjeny ary iarovany ny vahoakany misy dingana telo hitantsika eto voalohany nasaina nanary ny sampony avy ilay andriamanitra Bala sy Astarta ary manompo an'andriamanitra irery zay ny dingana voalohany mampieritreritra zany raha hoe alady ny fianakaviana androany na ho ahy na ho anao dia so misy karazana sambo samihafa ampilaritsika amin'ny fanompoana an'andriamanitra sanatria ny vavany amin'ny isam-pianakaviana any aza misy aza ataontsika mihoatra noho ny fanompoana an'andriamanitra ireny tsy voatery zavatra hita maso ihany fa mety koa foto-kevitra mety koa tena fotom-pisainana mihitsy ampilaritsika amin'ny fanompoana an'andriamanitra nefa ny fanahy masina miteny fa sampy reny zany mila diniantsika isam-pianakaviana amin'izao andro mifandrosoana mirimorimo zao betsaka ny karazana sampy atsangan'ny olona ho tompony andaniany vola maka-reny andaniany fotoana ampitoviany amin'andriamanitra ato amin'ny asan'ny apôstôly 9 manomboka amin'ny 15 hatramin'ny 19 nandeha nitory-teny Paoly dia ao amin'ny 19 izy nahita mpivady 19 tsy vakiana tamintsika teo Akoila sy Prisila zany tena konana tena mpivady tena fianakaviana tena nanompo an'andriamanitra nanaradia an Jesosy Kristy ary nandray atanana ny fanampiana mpitory ny filazantsara anisan'izany Paoly voalaza teo koa Titusy Josto amin'ny 17 ray mpianakaviana natahotra an'andriamanitra ary dia nanompo ny tompo isaky ny akonany riavana amin'izao alady ny fianakaviana izao dia avozotsika isam-pianakaviana ary avozotsika isam-pianakaviana ny fampotsika ny tompo azadinoana ary fa nitokantranonao koa ianareo menakavy ao dia ataovy toy ny tempolin'andriamanitra ao koa ny anompotsika ny tompo azadinoana ny manao fiaraha-mivavaka azadinoana ny mampandray anjara ny ao anatin'ny fianakaviana rehetra ao anatin'izany ny zanaka mba hatonga an'andriamanitra hiaro atsika ary hamonjy atsika raha toa ka misy ny fahavalo ry havana dingana voalohany manary ny sampy ary manompo
any Jehova irery any. Dingana faharoa ny 9 ny bebaka ny voaka an'Andriamanitra, hoe tena verina tamin'ny tompo zany. Eny zava-dehibe rehefa hoe nanary ny samy hafa namela an'ireny, fa izao anefa ny tena zava-dehibe koa dia lay fibebahana, satria izany ny fahatserovanao hoe ratsy reto, tsy izy reto, tsy mety reto, tsy akasahan'Andriamanitra reto, noho izany dia mila arina ary ivalozana ka tsy atao intsony. Raha totsika te higioka an'izany hoe fandraisan'Andriamanitra an-tanana ry havana ny fiainantsika tsary avy, dia tsarako ary tena zava-dehibe ny fiainam-pibebahana. Dingana fahatelo hitantsika indray eto amin'ny 5 dia nataony Samuely nivavaka ho an'ireto voaka an'Andriamanitra anyrahana azy reto izy mivavaka. Ary nivoaka moa dia niteny hoe mivavao anay ianao ry Samuela fa tsy hitanay izay atao. Zava-dehibe ry havana mivavaka. Ary zava-dehibe amin'ny fiainantsika tsary avy, indrindra ao anatin'ny atao hoe milaminy, tsisy Filistina, tsisy fahavalo, tsisy tafio-drivotra ohatrany marika toko 5 vakina tamintsika teo. Zava-dehibe ny hoe misy mivavaka ho anao, ary dia izany no anentanana antsika andao hivavaka. Ry havako, rehefa alady ny fianakaviana dia misaotra ny tompo koa isika ny amin'ireo izay heverina hoe tetikasa ara-panahy, indrindraindrindra nataontsika teto amin'ny fiangonana. Rehefa alady ny fianakaviana tahaka izao dia misaotra ny tompo ny sampana amin'izay aktivité rehetra vitany. Misaotra ny tompontsika fiangonan-dehibe amin'izay nataontsika koa fa vita, ary misaotra ny tompo manokana ny sekoly alady fa dia afaka nantanteraka ny topité izany tao amin'ny sekoly alady izany. Tsy tanteraka ireny raha tsy mivavaka isika, raha tsy tanteraka ireny raha tsy mifampivavaka isika. Eto dia manentana anareo ry havana, fisaky ny alarobia, isaky ny alarobia amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 dia misy cellule de prière amin'ny 3 ka hatramin'ny 4. Ka amin'izao tsika zany zao somary miala sasatra any an-trano any raha mety aminao, fitaom-piasany zany mba tsarovy any zany ny hafa, mivavao an'ny hafa raha mety. Kanefa ny tena tsara dia amin'ny hariva alohan'ny atory mba mivavao an'ny hafa, mba handraisan'Andriamanitra tanana ny fiainany ka hiarovany tompo azy ireo, ary indrindraindrindra amin'ireny tompo amonjeny an'izay mila vonjy. Tsy fantatra ry havana amin'izao ory izao, raha samytsika ety Côte d'Ivoire fotsiny aza, raha samytsika eto Abidjan fotsiny aza, mahatsiaro ny tondra-drano inondation 9 kilo iny amin'ny Rivera iny, aizy ireny olon'ireny zao mety mipetraka. Tsarovy ambavaka izany. Amin'izao fotoan'izao fetin'ny ray, manahoana ny kamboty pitrapitra fotsiny, kamboty ray indrindraindrindra mipitrapitra fotsiny. Tsarotsika mambavaka izany. Ary tsy izany ihany, fa mety misy ray marary ihany, mety misy ray miady mafy amin'ny fiainana ary, dia ny ray no singaniko fa ny fianakaviana mihitsy ny mila hoentintsika mambavaka. Amarana ny toriteny dia hanao fampiarana. Inona izany? Inona no endriky Filistina ankehitriny? Lay fahavalo mamely ny isam-pianakaviana. Voalohany, azakazaka amin'ny fiainana, maraina atoandro hariva, azakazaka amin'ny fiainana. Mety tsy anam-potoana intsony hivavahana, mety tsy azakazaka hatramin'ny sakafo aza, azakazaka ry havana. Endriky ny Filistina mamely ny isam-pianakaviana izany. Faharoa, mety ho tafio-drivotra endrika ihany koa mamely ny isam-pianakaviana
tsy ampy intsony ny fotoana ifampiresahan'ny mpianakavy eo amin'ny tokantrano, ka na dia fotoana iarahana amin'ny sakafo azy dia mbola mety samy mikitika ny telefona, mety samy mijery ny MP1 ao, sasany variana amin'ny tele ao an-trano ihany fa tsy miresaka. Mamely nisam-pianakaviana daholo zany. Tonga ny hariva dia tonga dia vizana koa dia samy matory, mety endriky ny Filistina, mety endriky ny tafio-drivotra. Mamely nisam-pianakaviana daholo zany. Tena mila hoentsika mambavaka ry havana fa mahatonga ny fianakaviana tsy ho sode, ary dia samy mianatra amin'ny anarany ihany ary ny zava-doza azy. Dia ireo zanakitsika ireo ao anaty telefona mianatra, dia ao izy mianatra izay tiany anarana arak'izay hitany rehetra. Endriky ny Filistina, mamely nisam-pianakaviana zany, endriky ny tafio-drivotra. Mamely nisam-pianakaviana zany, mila mitana antsika ary eo na ny tanako foana miaraka amin'reto sekoly-lady reto isorana mpampianatra sekoly-lady fa ny fiangonana dia mandray anjara koa ny fitezana no avin'ny fianakaviana amin'ny alalan'ny sekoly-lady azadinoana ho antsika ray aman-dreny. Ny mitondra ny zanaka atsika ety am-piangonana hianatra sekoly-lady, ho lazainy eo ny vokatra dia hitantsika ireo misaotra ny sekoly-lady fa dia mahafinaritra ry havana fa vokatry ny vavaka izany ary vokatry ny fandresentsika ho iateon'ny Filistina na ny tafiotra samihafa izay mamely an'izao fiainana izao. Noho izany ny tena fianakaviana dia ireo taranaka ho avy ireo. Ahoana ny arovan'ny tompo azy? Ahoana mbola ananany fanompona mitovy amintsika izao amin'ny hafanampo rehetra? Raha tsy mandiha tsika ray aman-dreny, raha tsy mijoro tsika ray aman-dreny, raha tsy manantanteraka ny tahaka ny ataoko toy inona ny tokony ho ariana fa manelingelina ny fanompona ny tompo, inona ny tokony hivalozana, hibebahana araka ny bitsiky ny fanahy fa tsy mety intsony, ary inona ny fampitonana mambavaka raha tsy izany tsy tanteraka ry havana. Leo miaro nisam-pianakaviana ny tompo. Tia ny farany ary tafio-drivotra mandrivotra ity, karazam-pivavahana, karazam-pinoana samihafa, ary misy an'izy ireny tena maharehaka, mamirapiratra, mahay miresaka fa mety hivarotana ny fanahy ry havana. Tandremo mafy reno anisam-pianakaviana. Omeny fanasana tsika, dia rehefa omeny fanasana dia tonga ny aminy any ary tsy avelany intsony. Anankiray amin'izay isotonany ny hafa nisam-pianakaviana zany. Ary izany no anentanana antsika ry havana hoe tongava manompo ny tompo. Fa rehefa manandraikitra atao amin'ny fiangonana ianao, engagé ho lefiteny, dia tsy ataona antsika ary tsy azo antsika ny rivotra samihafa ny Filistina, fa dia miaro antsika ary miaro antsika ny tompo. Irariana ry havana amin'izao fety ny fianakaviana izao. Famaranana koa ny taom-piangonana dia fianakaviana mandresy tahaka nyreto voakan'Andriamanitra reto, mandresy amin'ny fomba mahagaga inona nataon'Andriamanitra nandresen'ny Filistina eto amin'ny 10 tsy araka ny eritreretina fa nandefa kotroka Andriamanitra, nandefa tselatra ary dia fanaritaka ny Filistina resy teo anatrehany. Irariana koa, irariana ry havana, irariantsika fianakaviana andresy amin'ny fomba mahagaga amin'izay ady samihafa atrehantsika ary fianakaviana voatahy, ny fianakaviana kristianina ho an'Andriamanitra rery voninahitra. Amen.